Amtiavana ndray tompo-kilasy tovovavy nitsidihana ny tokatrano amin'izao takarivany alatsinainy fa 7 ny volana aogositra 2024 izao tolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay amin'izao takariva izao ary manasanao amtiavana anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolo politika sy ny tontolo fifidianana avy hatrany dia antoka mampangararara ny fifidianana ny fahadiovan'ny lisam-pifidianana mbola marisarisa ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana io no fijerin'ny Ramatora Folisisoa Antriniala pitarika ny CNIDH na ny fiarahamonimpirenena miaro ny zon'olombelona mitatotra izay vaovao izay indrindra ry Vola Ravoavy sy Tsira Rakotoarson. Zony olom-pirenena feno 12 taona ny mifidy marisarisa nefa ny fanentanana ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana eto amintsika araka ny fijerin'ny Folisisoa Antriniala pitarika ny CNIDH izay fiarahamonimpirenena miaro ny zon'olombelona. Raha zava-misy loatra eto dia fantatsika fa misy ireo fiarahamonimpirenena izay mpiambana ny nivon'ny vomera maletena momba fifidianana dia misy ireo ivelany zany izay rafitra izay raha tokony izy dia misy fandrindrana izay atao amin'ny CENI izany hoe tsy misy tokony atao ankilabao zany ireo fiarahamonimpirenena rehetra fa tokony samy itovizo amin'izay hoe fiarahamonimpirenena amin'izay hoe fanabeazana olom-pirenena moa satria dia raha jerena dia azo lazaina hoe marisarisa ihany ny fanabeazana olom-pirenena eo amin'ny sehatra fifidianana teto Madagasikara. Tao anaty izay taona 5 taona nanaovana izay fanomanana ny fifidianana teto Madagasikara sy fikarakarana izay nanana traikefa zany dia azo lazaina hoe ny fanabeazana zany dia tsy dia tena nananana hoe vola manokana izy io na hoe hoentina hoe apetraka amin'ny tena hoe tokony izy fa ankehitriny kosa dia misy mety manana araka ny fahafantarana azy dia napetraka vain'ondra rano fanabeazana izay tena hoe ilaina dia ilaina tokoa amin'ny sehatra fifidianana. Mba hisian'ny fifampitokisana amin'ny fifidianana nasionaly izay iverina tontosaina amin'ny taona 2024 manohana ny isian'ny fanaraha-maso ny lisam-pifidianana ny CNIDH ny fahadiovan'ny lisam-pifidianana izay nambarany Folisisoa Antriniala fa antoka iray mampangarahara ny fifidianana.